Faly miarabanao indray androany indray tsika dia hijery n'ilay apahany ao amin'ny Baiboly satria fantatro fa raha manaraka foana ianao dia mahita hoe tsy tena manindry ny tokony atao sy ny tsy tokony atao ny gasy mahay mamaky Baiboly, fa nefa misy ao anaty Baiboly zany ireo andalana maromaro izay miresaka ny tokony atao sy ny tsy tokony atao. Dia ahoana ny fomba hijerenan'izy ireny? Ilaina ve zany izy ireny sa tsy ilaina? Dia fantatsika fa ny zavatra rehetra ao anaty Baiboly dia ilaina avokoa, fa amin'ny fomba ahoana ny ilana azy ary ahoana ny fomba ampiasana azy eo amin'ny fiainana zany. Ka androany dia izay no jerentsika zany ilay hamakiana ny Baiboly tahaka izay voalohany indrindra. Faharoa moa zany dia toriteny tahaka amin'ny mahazatra ihany, fampiarana ny fiainana kristianina izy ity ary fahatelo ihany koa dia tsy fampianarana akory zany ity ka hoe na hoe commentaire ny ity andinin-tsoratra masina izay ho raisintsika ity, tsy izay akory zany no ataontsika androany, fa toriteny fampaherezana, fampiarana, famporisihana, izay no zavatra ho jerentsika ary hianatra mamaky Baiboly ihany koa tsika. Ka ny ao amin'ny Efesiana toko fahaefatra, Efesiana toko fahaefatra manomboka amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny toko fahadimy, andininy fahadimy izay no jerentsika. Hitantsika fa lavalava ihany fa araka lazaiko teo hoe tsy commentaire akory izy ity fa famporisihana fotsiny ihany. Koa izao no lazaiko sady ambarako marina ao amin'ny tompo, ny mba tsy handehananareo intsony tahaka ny fandehan'ny jetilisa amin'ny fahafoanan'ny saina, fa efa tonga maisi-tsaina sy oloko azy amin'ny fiainan'Andriamanitra ireny noho ny tsy fahalalana izay ao anatiny noho ny hamafin'ny fony. Dia olona tsy mahalala hinatra intsony ka nanolo-tena ho amin'ny fijangajangana, hanao izay fahalitoana rehetra amin'ny fitiavam-bola. Fa ianareo kosa dia tsy mba toy izany ny anaranareo an'i Kristy, raha izy tokoa ny renareo ka tao aminy nampianarana anareo araka ny fahamarinana izay ao amin'i Jesosy, mba hialanareo amin'ny toetra maha-olona talohanareo araka ny fitondrantenanareo fahiny izay mihasimba araka ny filan'ny fitaka, fa mba ho avoazina kosa ianareo amin'ny fanahin'ny sainareo ary mba ho tafianareo ny toetra maha-olom-baovao izay noforonina araka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana. Noho izany dia esory ny laingaka samy milaza ny marina amin'ny namany avy ianareo rehetra, satria samy momba ny tenany namantsika avokoa isika. Tezera fa aza manota, ary eo ka tsy ho tratry ny masoandro miletika ny fahatezeranareo, aza manome toerana ho an'ny devoly. Aoka izay nangalatra tsy hangalatra intsony, fa aleo kely aina ka hiasa izay tsara amin'ny tanany mba hisy omeny izay tsy manana. Aoka tsy haloky ny vavanareo izay teny maloto, fa izay tsara ho fampandrosoana araka izay ilaina mba hahazoany izay mihainy fahasoavana. Ary aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanasiana tombo-kasehanareo amin'ny andro fanavotana. Esory aminareo ny lolo-po rehetra, ny fahavonirana, ny fahatezerana, ny fitapatabana, ny fitenenan-dratsy ary ny faharatsiana rehetra. Ary eo ka samy aleo fanahy amin'ny namany avy ianareo ka hifampiatra sy hifamela heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helokareo ao amin'ny Kristy. Ko aoka nahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala ary mandehana amin'ny fitiavana toy ny tiavan'i Kristy ianareo ka nanoloran'ny tena ho an'Andriamanitra ho fanatitra sy ho fanavotana ary ho anitra kasitrahana. Fa ny fijangajangana sy ny fahalitoana rehetra na ny fitiavam-bola dia aza velo ho tononony ao aminareo akory, fa tsy mahamendrika ny olona masina na fahavetana na resaka daladala na teniteny foana, samy tsy tokony atao fa aleo teny fisaorana. Aoka ho fantatrareo mihitsy fa samy tsy manana lova eo amin'ny fanjakan'i Kristy sy Andriamanitra na mpijangajanga rehetra, na ny olona be taveta na ny olona tia vola, fa fanompoan-tsampy izany. Izay zany ny andalana izay ho jerentsika anio lavalava ihany izy fa mila fantatsika hoe io Efesiana toko fahaefatra andininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny toko fahadimy andininy fahaenina io dia ao anatin'ny tapany faharoa amin'ny bokin'ny Efesiana, fa ny bokin'ny Efesiana dia mizara roa mazava tsara mihitsy. Ny toko voalohany ka hatramin'ny toko fahatelo
dia miresaka fotsiny ny fotom-pampianarana ny zavatra nataon'i Jesosy Kristy ho an'ny fiangonana, ary le fiangonana zay resahana eo dia ilay fiangonana manerana. Zay zany ny tapany voalohany dia ny tapany faharoa manomboka amin'ny toko fahaefatra andininy voalohany zany ka hatramin'ny toko fahaenina farany dia any izy vao manao fampirisihana na fampiarana n'ilay zavatra azo tamin'ny tapany voalohany iny zany. Ka raha mijeritsika indrindra moa amin'ny teny grika ny tena ahitana anazy, fa mety hita ihany koa izy nany amin'ny teny malagasy ny impératif ozy izy tsika ny mode impératif na ny baiko na ny zavatra sainy atao ao amin'io bokin'ny Efesiana io, dia ery amin'ny toko voalohany ka hatramin'ny toko fahatelo zay niresahantsika teo izy dia tsy misy baiko mihitsy ao na kely ary, tsy misy fandidina mihitsy zany fa matoan-teny mampanao zavatra ao amin'ny toko voalohany ka hatramin'ny toko fahatelo, satria ny zavatra efa nataon'ny Kristy no tantarainy eo, nataon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy no resahany eo. Fa manomboka amin'ny toko fahaefatra kosa nefany ka hatramin'ny farany hatramin'ny toko fahaenina dia ahitana baiko 7 be zao. Dia zay mahatonga izy fampiarana. Ahoana no ampiarantsika an'ireo baiko ireo satria ve miteny Kristy hoe manaova an'izao ao anaty Baiboly dia mila mezaka manao tsika? Tsy zay le zavatra niresahantsika teto hatramin'izay fa ho hitantsika izy ny fampiarana ny ireo baiko 7 ireo dia tsy maintsy miainga foana any amin'ilay zavatra resahany amin'ny toko voalohany ka hatramin'ny toko fahatelo aloha. Rehefa voavaky ny toko voalohany ka hatramin'ny toko fahatelo zay vao tonga amin'ny toko fahaefatra isika. Eo amin'ny toko fahaefatra teo aloha teo izy zany andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo dia miresaka ny kristianina ny firaisan'ny mpino. Ny anombohany azy moa amin'ny andininy voalohany amin'ny toko fahaefatra io dia izao ny ilazany azy hoe noho izany iza mpifatotra noho ny amin'ny tompo dia mangataka anareo mba handeha mendrika ny fiantsoana izay niantsona anareo. Eto zany le apetrany mihitsy. Mpifatotra noho ny amin'ny tompo ozy izy dia mangataka anareo mba handeha mendrika ny fiantsoana izay niantsona anareo. Dia izay le fandehanana mendrika ny fiantsoana ny antsonan'ny kristianina zay zany no resahany eto. Dia aorianan'io izy dia miresaka momba ny firaisan'ny mpino hoe iray ihany ny mpino rehetra na inona fiangonana. Tamin'izao moa tsisy hoe fiangonana tahaka ny aiza na aiza, fa iray ihany rehefa ao amin'ny tompo, rehefa ao amin'ny Kristy dia iray ihany. Ary eto indray izy dia miresaka ny fitondran-tena amin'izay vokatr'izay ny fandehanana amin'ny fahamasinana. Izay zany ny antsonantsika. Ny antsonantsika io fiantsoana izay niantsonantsika dia ho amin'ny firaisana aloha voalohany indrindra, ary ho amin'ny fahamasinana ny faharoa. Dia zay dia hitantsika eto ny lazany azy hoe noho izany vokatra, dikany hoe noho izany zany dia vokatra ilay toko voalohany ka hatramin'ny toko fahatelo zay niresahany teo aloha io. Ny olana fotsiny dia matetika tsy kamo be tsika mamaky an'ilay toko voalohany ka hatramin'ny toko fahatelo, satria tsisy hoe manaova an'izao aza manao an'izao. Dia tongotsika dia mitsambikina aty amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo amin'ny toko fahaefatra, fa na izany ary dia mbola mamerina kely ihany ilay fotom-pampianarana i Paoly ao anatin'io. Dia ho jerentsika izay satria azo lazaina hoe mizara telo tahaka izay zany ny ity zay perikopa ny raisitsika androany ity. Ny tapany voalohany andininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo dia miresaka izy ny amin'ny lay olona taloha, isika ilay fahiny tao anatin'ny fahotana ilay mpanota. Ary manomboka amin'ny andininy faharoapolo izy ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo dia miresaka indray ilay olona vaovao. Misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Tahaka ny ahoana izany olom-baovao amin'ny Kristy? Fahariana vaovao moa no tena ilazany azy. Tahaka ny ahoana izany olom-baovao izany? Dia mba ahafahana mitondra tena tahaka ny olom-baovao dia manome ohatra anakenina izy rehefa avy eo. Zay lalovantsika aingana be moa ireo ohatra anakenina zay omeny Paoly ireo rehefa avy eo. Zay zany ny fizarana telo amin'ity bokin'ny Efesiana toko fahaefatra andininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny toko fahadimy andininy fahadimy ity. Dia atombontsika amin'ny tapany voalohany zany izy ilay hoe
fitondratena lay toetra ny olona taloha, lay olona mpanota, lay olona taloha. Andino fa 17 ka hatramin'ny 18. Ka izao no lazaiko sady ambarako marina ao amin'ny tompo, ny mba tsy andehananareo intsony tahaka amin'ny fandehanan'ny jetilisa amin'ny fahafoanan'ny sainy, fa efa tonga maizitsaina soloko azy amin'ny fiainan'Andriamanitra ireny noho ny tsy fahalalana izay ao anatiny, noho ny amafin'ny fony, dia olona tsy mahalala rehenatra intsony ka nanolo-tena ho amin'ny fijangajangana anao izay fahalitoana rehetra amin'ny fitiavam-bola. Zao ary ny lazaiko indray ozy izy Paoly amin'ny tapany faharoa rehefa avy niresaka momba ny firaisan'ny mpino izy sady lazaiko ilay izy no ambarako, ary ny anambarako azy dia ao amin'ny tompo, lay tompo mihitsy ny resahany azy eto fa tsy ilay Jesosy na ilay Kristy, satria ilay tompo no mibaiko mampanao antsika an'ilay zavatra. Dia miresaka fandehanana izy, mba tsy andehananareo tahaka ny fandehan'ny jentilisa. Io teny hoe mandeha io dia miveriny 7 atao amin'ny bokin'ny Efesiana. Dia mahita anankiroa tsika eto zany dia ery amin'ny 1 ilay nivakiantsika teo dia misy anankiray ihany koa. Io noho izany izaho mpifatotra ao amin'ny tompo dia mangataka aminareo mba handeha mendrika ny fiantsoana izay ny antsoina anareo handeha. Rehefa miteny izy hoe mandeha dia avy amin'ny teny grika hoe peripateo zay dia ny mandeha zany dia lay fitondratena mifanaraka amin'ilay toerana misy anao, mifanaraka amin'ilay position. Ka ny position mpino eto amin'ny bokin'ny Efesiana dia ao amin'ny Kristy. Ferina imbe dia tsy voaisa intsony ilay hoe ao amin'ny Kristy ao amin'ity boky ity. Dia mandeha indray dia ny fiainana mifanaraka amin'io toerana misy anao, position, zavatra atao ny mandeha, mila hetsika ny mandeha. Dia eto izy milaza zany hoe tsy mandeha intsony, mandeha mendrika ny antsoina antsika, fa tsy mandeha intsony tahaka ny fandehan'ny jentilisa amin'ny fahafoanan'ny saina. Zay. Rehefa olom-baovao zany dia tsy miaina tahaka ny jentilisa intsony. Dia inona moa no mahatonga ny jentilisa foana ny saina? Jereo fa miveriny indroa koa ilay teny eto hoe saina, fahafoanan'ny saina, maizitsaina ny jentilisa zany dia foana ny saina sady maizina ny sain'ny jentilisa. Inona mahatonga azy ohatr'izany? Dia raisitsika ary amin'ny farany ilay teny hoe noho dia vokatra foana io zany, vokatra. Zany hoe satria zany mafy, nanamafy fo ny jentilisa. Dikany hoe manamafy fo dia zao hoe tsy te halala an'Andriamanitra fa tiany ho izy no mpanjaka, mpibaiko sy tompon'ny tenany sy ny tompon'ny ataony, fa tsy mila olona mibaiko azy na miteniteny azy na tompoina izy fa te hanompo ny tenany izy. Dia manamafy ny fony, tsy mety miaina amin'Andriamanitra, tsy mety mitodika amin'Andriamanitra. Zay ny antony voalohany zany mahatonga ny jentilisa manana ny fandeha toetra ny jentilisa io sy mahatonga ny sainy foana. Dia ny faharoa, noho eo ihany koa. Jereo tsara le fomba famakiana Baiboly fa le teny miverimberina foana ny raisitsika eto zany, noho ny tsy fahalalana izay ao anatiny, satria zany tsy mety iainao an'Andriamanitra, tsy te iainao an'Andriamanitra dia tsy manana fahalalana. Tsy misy fahalalana an'Andriamanitra ao anatiny ka vokatr'izay tsy fahalalana an'Andriamanitra zay dia tonga maizitsaina izy. Hitanareo, miainga ao avy ao amin'ny saina foana ny zavatra rehetra ao antsika olombelona. Rehefa maizitsaina izy dia foana mihitsy ny sainy, maizitsaina, foana ny sainy dia lasa oloko azy amin'ny fiainan'Andriamanitra izy. Zany hoe tsy hisy ifandraisany mihitsy amin'ilay fiainany, tsy ilay biosy fiainana isan'andro, fa ilay fiombonana fiarahana amin'Andriamanitra, ilay fiainana mandrakizay, ilay joe fiainan'Andriamanitra. Tsy hisy ifandraisana amin'io fa dia oloko azy amin'io ny jentilisa, dia miaina fotsiny tahak'izao, tsisy tanjona, tsisy ninina, fa dia miaina. Dia inona moa no ataony zany vokatr'izay? Manolo-tena ao amin'ny fijangajangana izy, lasa fanoloran-tena ao amin'ny fahalotoana, amin'ny fitiavam-bola. Hitantsika fa zany ny fisainan'ny jentilisa, dia izay ny apetraky ny tenin'Andriamanitra hoe aza mandeha amin'izany intsony. Teny izy eto hoe verina indroa koa ny teny hoe tsy fahalalana, dia miverina koa eto hoe tsy mahalala menatra. Ka miainga amin'ny zavatra fantatrao foana ny fitondrantenanao. Ny jentilisa zany matoa izy mitondra tena tahaka izany amin'ny fahalotoana, amin'ny fijangajangana, amin'ny fitiavam-bola,
dia satria tsisy fahalalana momba an'Andriamanitra sy mikasika an'Andriamanitra ao anatiny. Raha izay ny anjetilisa dia andao jerentsika kosa ny an'ny kristianina ilay olom-baovao amin'ny Kristy. Manahoana indray ny an'ny kristianina dia ozy hoe ianareo kosa tsy mba toy izany ny anaranareo an'i Kristy, tsy mba toy izany ny anaranareo an'i Kristy, ianareo kosa hafa tsy tahaka izay zany ny kristianina. Dia jereo ny anarana tsisy fahalalana ao amin'ny jentilisa, tsy mahalala izy foana ny sainy, maizina ny sainy, fa ny kristianina kosa dia nianatra ny anaranareo an'i Kristy, nampianarana anareo. Raha izy tokoa ny renareo sy nampianaranareo. Inona nampianarana ny kristianina? Nampianarana ny kristianina dia tsy hoe manaova an'izao, aza manao an'izao, tia ny fitondran-tena mety, tsy izay loatra, fa ny anaran'ny kristianina, matoa ny kristianina dia i Kristy no anarany. Hitanareo? Zay foana lefa voaresantsika eto. I Kristy no anarana fa tsy ny fanaovana zavatra ohatr'izao na ny tsy fanaovana zavatra tahaka izao. Sarotra moa maka ohatra satria be dia be dia ho hitantsika eo izy amin'ny tohany manaraka eo ilay tokony atao sy ny tsy tokony atao, fa dia izay foana ny tena mahafinaritra ny olona. Fa ny anarana maha-kristianina ny kristianina dia mianatra ny Kristy. Raha izy tokoa ny renareo izy ary tao aminy nampianarana anareo, tsy hoe izy nampianatra anareo no nampianarana anareo, fa ao amin'ny Kristy no nampianarana antsika, zany hoe amin'ny fiombonantsika, amin'ny firaisantsika, amin'ny fiainoantsika, amin'ny firesantsika amin'ny Kristy, izay no nampianarana antsika araka ny fahamarinana izay ao amin'ny Jesosy. Verité. Dia mianatra ny marina ny kristianina. Dia ny kristianina izay mianatra ny Kristy zany dia mianatra dia tsy tahaka ny jentilisa le voalazantsika tetsy aloha, fa manana fahalalana satria mianatra araka ny fahamarinana. Inona ny antony anarana ny Kristy? Fa maninona no mila mianatra ny Kristy sy tonga olom-baovao? Dia tsotra, zavatra anankiroa ny resahany eto, na eo anankiroa io mizara roa ihany koa rehefa avy eo. Ny voalohany dia misy hoe mba, zay koa ianarana rehefa mamaky Baiboly, mba. Ny antony zany ny anarana ny Kristy dia mba, voalohany eto dia faharoa mba. Ny voalohany mba hialanareo amin'ny toetra maha olona taloha anareo, faharoa mba ho tafianareo ny toetra maha olom-baovao. Dia eto ny sary eto moa zany dia mazava ho azy tahaka ny olona misolo akanjo, lay akanjo maloto dia esorina, izay le toetra maha olona taloha. Fa raha esorinao fotsiny dia lasa mitanjaka ianao dia tsy mety indray, fa tsy maintsy mitafy mampiditra akanjo vaovao, le toetra maha olom-baovao, le toetra maha olom-baovao, iny indray ny tafiana rehefa avy eo. Dia izay hetsika anankiroa izay manaisotra dia mametraka izay no zavatra tena tany Sain'ny Paoly eto amin'ity Efesiana 4:4 ka hatramin'ny 5:5 amin'ny 5:5 ity zany. Iny dia zavatra natao ndray mandeha rehefa nianatra ny Kristy indray mandeha, nampianarina ny Kristy araka amin'ny fahamarinana, dia miala ilay toetra maha olona taloha. Ary le miala eto dia marina fa sarina akanjo le izy, kanefa ilay teny izay ampiasain'ny Paoly eto dia tahaka ny teny amin'ilay hoe atao sesitany, zany hoe alefa ny alavitra any dia tsy miverina intsony, tsy miverina intsony. Ny akanjo mantsy izay ny olana amin'ny akanjo, rehefa maloto izy dia esorina fa avy eo iny azo anaovana indray. Fa ity le toetra maha olona taloha tsy hiverenana intsony. Io araka ny fitondran-tenanareo fahiny izay mihasimba araka ny filan'ny fitaka. Io tahaka an'ilay fitondran-tenany jentilisa ireny koa ny fitondran-tenantsika taloha, ao anatin'ny fahafohanan'ny saina sy ny fahamaizinan'ny saina noho ny tsy fahalalana an'Andriamanitra. Dia ialana zany izay toetra maha olona taloha izay. Fa ny solon'izay kosa ho tafiana, io indray mandeha ihany no atao dia tonga dia efa mipetraka izay dia ilay toetra maha olom-baovao izay foronina araka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana. Verina indray le verité eto, le fahamarinana eto. Fa misy fahitsiana sy fahamasinana, any zany le fototra mandeha amin'ny fahamasinana hozy isika tery aloha. Zay ilay olona vaovao. Io toetra anankiroa io dia aorista ny ilazany azy, zany hoe indray mandeha miaraka amin'ny Kristy dia mipetraka izay.
petraka izay. Fa misy mba anankiray fahatelo eo atao amin'ny 7:20 mba ho avaozina kosa ianareo amin'ny fanahy sainareo dia io ilay fiainana isan'andro. Avaozina isan'andro sika mba hianaka ny Kristy, mba hiaina amin'ilay maha olom-baovao. Ilay toetrantsika zany, ilay toerantsika zany, ilay position efa olom-baovao tsika raha vao amin'ny Kristy. Noforonina tena io, ilay créature vaovao araka an'Andriamanitra mihitsy tsika rehefa ao amin'ny Kristy. Fa ny fiainantsika kosa dia mila avaozina tsikelikely hifanaraka amin'izay. Amin'ny fanahy ny sainareo dia hitanareo verina foana ilay saina. Miainga amin'ny saina foana ozy tsika ny fitondran-tena. Ary io dia mifanaraka tsara amin'ilay Romanina 12:20 ihany koa, izay tapany faharoa amin'ny bokin'ny Romanina. Eo vao manomboka koa ny baiko marobe izay resahan'ny Paoly amin'ny 12:20 dia ozy aza manaraka amin'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina. Io miainga ao amin'ny saina foana ny fitondran-tena, arakaraka ny zavatra ao anatin'ny sainao no mahabe no hitondranao tena. Resaka an'izany ny salamy voalohany dia eto miresaka azy tsara mihitsy eto. Ka tsy miteny mihitsy zany Paoly hoe miova amin'ny fanafoanana ny saina akory, dia tsy ilaina intsony ny saina rehefa kristianina, fa miova ozy izy amin'ny fanavaozana. Ho avaozina kosa ianareo amin'ny fanahin'ny sainareo. Dia iny ilay iainana isan'andro. Ahoana amin'izay raha izay fanavaozana antsika izay dia mitovy amin'ilay teo ihany, miditra amin'ilay ohatra enina amin'izay zany tsika izao ampiarana an'izay fanavaozana izay dia ilay teo ihany, manaisotra n'ilay toetra maha olona taloha dia mampiditra n'ilay toetra maha olom-baovao. Tsy maintsy izay ihany. Tsy azo esorina fotsiny io dia mijanona amin'izao, tsy maintsy soloina toetra vaovao ilay izy. Ary misy antony mazava tsara hiresahany Paoly an'izay, dia mipetraka foana zany ireo zavatra anankitelo ireo isaky ny ohatra anankenina izay raisin'ny Paoly. Toetra taloha esorina, toetra vaovao tafiana, dia inona ny antony? Miditra amin'ny ohatra voalohany zany tsika amin'ny 5:20. Noho izany, vokatra izay ilay efa fanavaozana ao amin'ny Kristy rehefa nianatra ny Kristy tsika dia esorina lainga. Ny ohatra voalohany resahana eto zany dia lainga. Dia tarihako nareo inona zany ilay toetra vaovao asoloan'ilay lainga izay esorina, dia ny filazana ny marina amin'ny namany avy. Io ilay marina mifanaraka amin'ilay fahamarinana ny tenenin'ny indroa tetsy aloha, fahamasinana ozy izy momba ny fahamarinana. Satria efa miaina amin'ilay fahamarinana tsika zany dia mila mivelona amin'ny fahamarinana, mandeha amin'ny marina amin'ny namany avy. Izay zany toetra taloha lainga, toetra vaovao laza marina. Inona ny antony? Satria momba ny tena ny namantsika avokoa isika rehetrarehetra. Dia miresaka izy ny amin'ny tena iray. Zavatra anankiroa mitranga amin'ny tena iray. Voalohany dia samy zavaboary no arian'Andriamanitra hitovy endrika aminy. Fahariana, fa ny tena iray ihany koa eto raha pino ilay olona dia samy momba ny tena ny Kristy. Izay tena niresahany betsaka mihitsy teo amin'ny toko 2 sy ny toko 3 dia ny tapany voalohany toko 4 ihany koa dia miresaka n'ilay tena ny Kristy hoe tena iray ihany sika rehetra ao amin'ny Kristy. Ka tsy mety, tsy afaka handainga mihitsy amin'ny vava ny tanana hoe salama tsara nefa misy maratra eo. Fa eny foana, tsy afaka mifandainga. Zay ilay tena vaovao, zay ilay olona vaovao. Ka ny voalohany zany dia lainga ny resahany ny 2:19 sy 7:20 dia miresaka fahatezerana indray izy. Resaka fahatezerana, tezera fa aza manota ozy izy, aroka tsy ho tratry ny masoandro miletika ny fahatezeranareo, aza manome toerana ny devoly. Ny fahatezerana dia hitantsika ao Marka 3:3-5 ohatra fa Jesosy Kristy dia tezitra. Zany hoe misy ny fahatezerana eo anoloan'ny tsy rariny, eo anoloan'ny tsy fahamarinana tahaka ny an Jesosy Kristy. Fa misy kosa ny fahatezerana rehefa taritina ho elabe io dia miteraka lolo-posy, miteraka faharatsiana ao anatinao dia miteraka ota. Dia izay no ilazany azy eto hoe afaka tezitra tsika fa tsy tokony hitarika antsika any amin'ny fahotana zany.
dia izay no mahatonga aza taritina ela be tratry ny masoandro miletika amin'ny fahateziranareo fa mivadika ratsy zay zany. Dia ny toetra taloha zany dia ilay tezitra manota, fa le toetra vaovao dia le tezitra fa tsy tratry ny masoandro miletika. Inona ny antony? Satria ny antony raha vao tehirizinao taritinao ela be io fahatezerana io dia manome toerana ho an'ny devoly ianao, mitondra fakapana dia mitondra zavatra ratsy be. Dia ho hitantsika ery amin'ny ohatra fahadimy moa vokatr'ireo zavatra io fahatezerana io rehefa avy eo tonga ary amin'ny ohatra fahadimy tsika. Ny ohatra fahatelo izay ho jerentsika ankoatra ny lainga ny fahatezerana dia ny halatra. Ny toetra taloha eto zany dia halatra, lay jentilisa fandehan'ny jentilisa dia mangalatra, rehefa tsy ampiny eo aminy dia alainy eny amin'ny hafa, na ampitaka na mivantana na antery. Aoka izay nangalatra tsy hangalatra intsony fa aleo ikely aina ka hiasa amin'izay tsara amin'ny tanany mba hisy omeny izay tsy manana. Inona zany le toetra vaovao? Tsy vita le hoe tsy mangalatra intsony, iny le manaisotra an'le teo aloha, fa le toetra vaovao zany dia miasa, mikely aina dia miasa amin'ny tanana. Zay ny ahavaly anazy, manana foana, omeny tompo foana tsika rehefa miasa, tsy maintsy omeny tompo. Mangalatra toetra taloha, toetra vaovao miasa. Inona ny antony? Hisy omena zay tsy manana. Ianao le maka ny an'olona zany rehefa lasa olom-baovao dia ianao indray no manome izay tsy manana, manome ny fianakaviana dia manome ny hafa izay tsy manana ihany koa rehefa avy eo. Zay le ohatra fahatelo izay asehoan'ny Paoly eto. Ny ohatra fahaefatra dia resaka lela. Io moa ny lazain'i Jakôba hoe tsisy mahafely lelan'izany. Dia eto lazainy hoe oka tsy aloky ny vavanareo izay teny maloto, fa izay tsara ho fampandrosoana arak'izay ilaina mba hahazoana izay miaino fahasoavana. Dia inona le toetra taloha zany? Ny toetra taloha zany dia le teny maloto, lay teny mandratra, le teny mamono mihitsy io teny io. Dia tsy hiditra lalina ho antsika satria tsy fampianarana amin'izay ny atao eto, fa tena anehoana antsika fotsiny hoe esorina le toetra taloha, tafiana toetra vaovao. Inona le toetra vaovao? Dia ilay teny fampandrosoana, mampandroso ny hafa. Raha vao adinonao no miteny fampandrosoana dia tavela lay le teny maloto no mivoaka ny vavanao, tsisy afa-tsy izay. Dia eto zany inona ny antony anaovana an'ilay izy? Dia mba ahazahoana izay miaino fahasoavana, fanomezana fahasoavana ho an'izay miaino anao izay le tanjony. Ka raha fampandrosoana ahazahoana fahasoavana foana le izy dia tsy manam-potoana intsony ianao anaovana teny maloto. Zay le mahatonga antsika hoe tsisy ezaka eto. Voalohany tsisy ezaka eto satria ianao efa nandray fahasoavana aloha. Toko faharoa, Efesiana toko faharoa dia haintsika tsara, fahasoavana namonjena anareo, fahasoavana namonjena anareo. Averina zany andiny fahaefatra, andiny fahadimy, andiny fahavalo. Hoe fahasoavana, fanomezana maimaimpona. Efa ananantsika zany fahasoavana io dia io no zaraintsika amin'ny hafa. Zay mahatonga antsika hoe fampandrosoana. Le ao anaty fotsiny no mivoaka. Rehefa mivoaka ny ao anaty fampandrosoana, mahazo fahasoavana miaino dia tsy mahazo teny maloto izy zay. Fa rehefa tsy mahazo fahasoavana izy dia tsy maintsy teny maloto no azony izay. Satria tsika dia miteny foana, samy miteny daholo tsika rehetra. Zay le izy, zay le mahatonga hoe tsy ezaka io fa vokatra. Vokatra daholo le ohatra rehetra ny resahana teo. Dia miditra amin'le ohatra fahadimy amin'izay tsika zany. Esory aminareo ny lolom-po rehetra, ny fahavinirana, ny fahatezerana, ny fitabatabana, ny fitenenan-dratsy ary faharatsiana rehetra. Areo ka samy alainy fanahy amin'ny amany avy ianareo ka hifampianatra sy hifamela heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helokareo amin'ny Kristy. Ka nahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala izay ary mandehana amin'ny fitiavany toy ny tiavan'i Kristy ianareo ka nanoloran'ny tena ho an'Andriamanitra ho fanatitra sy ho fanavotana ary ho antitra ankasitrahana. Inona ny toetra taloha? Toetra taloha dia lolom-po rehetra. Metezitra ianao zany fa tsy vitanao lay
tezitra tsy manotatery fa ny taritina ho teny le izy de teraka lolompo, teraka fahavinirana, teraka fahatezerana, miteraka fitabatabana, miteraka fitenenanjatra, miteraka faharatsiana rehetra ao anatinao ao. Moa de pitranga mihitsy amin'ny kizitina, ny tabataba, ny rehetrarehetra. Io fahatezerana, ny tazomina, ny tehirizina atao anaty tao io. De tonga amin'ity toetra taloha ity. Inona ny toetra vaovao? Ny toetra vaovao eto de le malemy fanahy, le mifampiantra ary mifamela heloka. Zay ny toetra vaovao, famela heloka. Marina fa mahasosotra ny nataon'le namana. Tena tsy zaka ny zavatra nataony ary mandratra marary mihitsy. Fa mifampiantra, mifamela heloka. Aiza ny hery anatanterana an'izany, zay le antony. Aiza ny hery anatanterana an'izany de eto le ohatra ngeza be. Zay le hoe rehefa mianatra ny Kristy tsika de mahay an'i Kristy de manana fitondran-tena hafa. Rehefa avy eo tsy miezaka mamela heloka fa ozy izy hoe ifampiantra sy ifamela heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helokareo ao amin'ny Kristy. Hitanareo fa mifototra de ao amin'ny Kristy foana. Zay le verenana any amin'ny Kristy foana. De fantany fa tsy mora izay mamela heloka ao amin'ny Kristy izay. De zay no teneniny hoe aoka nahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala. De zay le hoe tsy ezaka le izy fa ny zanaka de manana ny toetrany ray, mandova ny toetrany ray. Fa isika zanak'Andriamanitra de mandova an'Andriamanitra de manahaka an'Andriamanitra tsika. De rehefa manahaka an'Andriamanitra tsika de lasa mandeha amin'ny fitiavana toy ny nitiavan'ny Kristy anareo. Hitanareo miainga amin'ny Kristy foana ny zavatra rehetra. Izy aloha ny tia antsika voalohany. Ahoana ny fomba nitiavan'ny Kristy antsika? Tsy isika mpivavaka be, tsy isika tsara, tsy isika endry, tsy isika tsy jilam-boto, tsy zany nitiavan'ny Kristy antsika. Fa fony mbola mpanota isika de maty hamonjy antsika Kristy. Isika mpanota ny nitiavan'ny Kristy antsika. De zay koa no tokony tiavantsika n'le namantsika zany. Rehefa fantatrao ny nataon'ny Kristy de afaka tian'le namanao anao ka namasosotra tahakin'inona ary izy de tsy mivoaka ntsony le lolompo sy fahavinirana sy fahatezerana amin'izay fa fitiavana. Mandeha amin'ny fitiavana toy ny fitiavan'ny Kristy. De jereo ny nitiavan'ny Kristy fony mbola mpanotsika de maty hamonjy antsika Kristy. Nanolotra ny tenanao an'Andriamanitra izy ho fanatitra sy ho fanavotana ary ho anitra kasitrahana. Tena nakasitrahan'Andriamanitra mihitsy ny sorona zay nataon'ny Kristy, sorona ny tena nataon'ny Kristy. De milaza ny tenantsika ho kristianitsika. De rehefa mibanjana ny Kristy, zay le hoe mibanjana ny Kristy tsika. Masosotra le olona fa tsy le olona sy fahasorana jerentsika fa Kristy ny jerentsika. De vitantsika ny mitian'ny olona io. Rehefa vitantsika ny mitian'ny olona io de vitantsika ny mamela heloka ny olona io. Fa tsy mora ny namelan'ny Kristy ny heloka ao e. Raha fantatrao fa tsy mora ny namelan'ny Kristy ny heloka ao satria tsy maintsy nanolotra ny tena no fanatitra sy ho fanavotana ary ho anitra kasitrahana an'Andriamanitra izy de ho hitanao fa hainao atao zany satria tsy mbola tsisy dikany io nataony olona io anao noho ny nataonao an'i Kristy. Izy maty ho anao teo amin'ny hazofijaliana. Zay le fiainana fanatanterahana an'le izy. Ka ao anatin'le teny ihany zany de fa misy fanazavana foana hoe aza miezaka fa misy fahasoavana. Mijery an'i Jesosy, mijery an'i Jesosy. De zay ny anatanterahana an'io. Manahaka an'i Kristy, mitovy endrika amin'ny Kristy, mitovy endrika amin'ny Kristy, manahaka an'Andriamanitra, tahaka ny zanaka malala. Mandeha amin'ny fitiavana tahaka ny tiavan'i Kristy. Dia ny ohatra fahenina zay raisin'ny Paoly moa de ny fijangajangana sy ny fahalitoana rehetra na ny fitiavam-bola aza avela tononona eo aminareo akory. Fa tsy mahamendrika ny olona masina zany. Tsy mahamendrika ny olona masina zany. Na fahavetana na resaka daladala na teniteny foana. Samy tsy tokony atao fa aleo miteny fisaorana. Aoka fantatrareo mihitsy fa samy tsy manana lova amin'ny fanjakan'ny Kristy sy Andriamanitra na mpitsangajanga rehetra na ny olom-betaveta na ny olona tia vola fa fanompoan-tsampy zany. De eto moa misy fiteny tsara be ty Baiboly protestanta dika teny fahenina ity. Fa raha resaka izy hoe resaka vosobotsitra amin'ny Baiboly mahazatra de eto izy miteny fahavetavetana resaka daladala. Blaky salesy ny tahaka izany zany ny resahany. Faharoa rehefa miteny iray izy hoe fieremana
dia alazainy tsara reto hoe olona tia vola zany fiherenana zany ary fanompoan-tsampy zany. Dia ambarany hoe tsy tokony tononona akory ireo zavatra anankitelo ireo, ny fijangajangana, ny fahavetavetana ary fitiavam-bola. Ny fahalotoana rehetra ary fitiavam-bola tsy tokony ho hita eo afovoan'ny mpino ireo ary izay dia mampiseho fa maninona moa io foana nga misy fahotana ratsy noho ny hafa, dia mitovy daholo ny fahotana ny nafatesan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, saingy tena tsy zakan'Andriamanitra ny fijangajangana sy ny fahalotoana ary ny fitiavam-bola. Tena mafy ireo ary ireo no miteraka disiplinina foana eo amin'ny fiangonana. Ny disiplinina zany ilay tsy mpifehezana eo amin'ny fiangonana izay anasaziana ny kristiana izay manao an'ireo zavatra ireo, satria tsy tokony ho tononona eo aminareo akory ireo zavatra ireo, tsy tokony atao. Reny rehetrarehetra reny dia lazainy eto zany hoe reny le toetra taloha, fijangajangana, fahalotoana ary fitiavam-bola, ireo toetra taloha. Inona ny toetra vaovao? Ny misaotra, ny fiteny fisaorana, ny misaotra ny toetra vaovao amin'ny mpino. Ny fijangajangana, ny fahalotoana sy zavatra ohatr' izany inge ny anton'ireo ie dia tsotra fotsiny, fitsiriritana. Ny seksualité, ataontsika amin'izay izy dia mazava tsara angamba ny azontsika malagasy rehetra. Ny seksualité dia tsy ratsy akory fa tena tsara, zavatra farany tsara sy manan-kaja no arian'Andriamanitra io, saingy manana ny toerany. Fa rehefa atao ivelan'ny fanambadiana, na aloha na ivelany zany ny firaisana ara-nofo dia tena fahalotoana, fijangajangana, faharatsiana zany. Dia zay no ilazany azy. Ka ny fahaizana misaotra sy mankasitraka an'izany seksualité zany amin'ny fiainana an'izany isan'andro dia mahatonga ny mpino manana toetra vaovao, tsy miaina an'ireo intsony. Zay le fisaorana. Ny vola ihany koa dia ny fitsiriritana te hanana foana, toujours vouloir plus, dia lasa tia vola dia latsaka amin'ny fanompoan-tsampy. Fanompoan-tsampy na fijangajangana, fanompoan-tsampy ny fahalotoana, fa fanompoan-tsampy ny olona tia vola ozy izy dia fanompoan-tsampy zany. Mitovy amin'ny mpanompo sampy ihany ny olona tia vola, lasa sampy le vola. Fa rehefa mahay misaotra amin'izay anananao ianao, mankasitraka amin'izay anananao ianao, mahay mianina, dia tsy latsaka ao anatin'izany. Inona ny antony zany ialana amin'ilay toetra taloha, fijangajangana, fahalotoana ary fitiavam-bola, hidirana amin'ny toetra vaovao, fisaorana, dia izao. Tena teneniny mafy mihitsy hoe tsy manana lova eo amin'ny fanjakan'i Kristy sy Andriamanitra na mpijangajanga rehetra, na ny olombetaveta, na ny olona tia vola, fa fanompoan-tsampy zany. Tsy mahay manompo, tompo roa isika, fa ny iray tiantsika, ny iray halantsika, dia izay no tsy mahatafiditra antsika ao anatiny. Ka ny olona ao anatin'ireo zany dia azo lazaina hoe tsy kristiana mihitsy. Izay zany no zavatra resahan'i Paoly. Satria tsika efa olom-baovao, dia esorina le toetra taloha maha olona mpanota, dia tafiana le toetra vaovao, ilay nohariana araka an'Andriamanitra. Ny antony dia noho ny nataon'i Kristy, noho ny amin'ny Kristy izay efa tiantsika. Ary raha tsy mahavita an'izany moa dia ahoana? Zavatra roa no mitranga raha tsy mahavita an'izany. Voalohany aloha tsisy mahavita sy mahatanteraka an'izany zato isan-jato zany. Fa rehefa miverina ao amin'ny tompontsika dia mahazo famelan-keloka ao amin'ny Kristy foana. Tsy ny ataonao no jeren'Andriamanitra fa ny toeranao. Rehefa nohamarinina ianao dia marina foana ao amin'ny Kristy ary havaoziny isan'andro ny sainao amin'izay. Zay ny voalohany. Fa faharoa, raha tsisy an'ireo toetra vaovao ireo mihitsy ny ao aminao fa toetra taloha, dia io tsy manana lova amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Fanjakan'i Kristy sy Andriamanitra ny olona izay tsisy toetra vaovao mihitsy fa dia toetra taloha ny tena betsaka, dia miverina ao amin'ny Kristy, ny ao amin'ny Kristy ihany mahatonga antsika olom-baovao. Raha misy olo amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha indreo tonga vaovao ireo. Fa rehefa ao amin'ny Kristy ianao izay vao miverina amin'ilay 1:telopolo. Raha ao amin'ny Kristy ianao tsy mahatanteraka an'ireo dia mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanasiana tombo-kasehanareo amin'ny andro fanavotana. Tsy hoe very akory ny famonjena, fa
fa malahelo ny fanahy masina. Ary eto rehefa jerena amin'ny teny grika nanoratany Paoly azy izy, de le masina ny tena tsindriny lehibe indrindra eto, lay masina hoe Andriamanitra de masina. Ka rehefa mbola manao an'ilay toetra taloha isika de malahelo io fanahy masina ao anatintsika io, malahelo. Ary le alahelo fanahy masina eo no mampiseho ny maha-personne nyity fanahy masina ity, mampiseho ny maha-personne, zany hoe lay personne ray an'Andriamanitra. Ny Baiboly de miresaka Andriamanitra tokana fa manana personne telo ray zanaka ary ny fanahy masina. Dia le fanahy dia malahelo, hery tsy malahelo raha hery fotsiny io fanahy masina io, fa personne mihitsy, Andriamanitra mihitsy io, masina Andriamanitra hozy izy eto. Io no napetraka natao tombo-kase atsika, mampiseho hoe fananan'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra tsika rehefa mino an'i Jesosy Kristy dia nasiana tombo-kase amin'ny fanahy masina io. Efesiana 1:17. Dia iny tombo-kase iny no ijerena atsika rehefa miveriny Jesosy Kristy amin'ny andro fanavotana. De iny tombo-kase iny no ijeren'Andriamanitra atsika hoe efa fananany isika. Ka na tsy tanteraka ary ianao fa mbola misy toetra taloha tavela kely ihany, dia malahelo ny fanahy masina. Fa ianao kosa amin'ny andro fanavotana de mbola avotra foana, satria efa novidiny raha ny Jesosy Kristy. Dia isan'andro zany tsika de asainy ho avaozina amin'ilay fanavaozana ny fanahin'ny saintsika. Isan'andro de manaraka an'ireny. Ka atao inona ran'ireo tenyreo? De zavatra anankitelo no antony ilaina n'ireny baiko ireny ao amin'ny Baiboly zany, indrindra ty amin'ny tapany faharoa amin'ny testamenta vaovao ny epistily. Ny iray voalohany de ny ahitantsika aloha hoe tsy tanterakitsika fa mila ny Kristy foana. Fa raha ohatra tsika lasa olom-baovao ka tonga de tsy manota intsony de matetika tonga de latsika kristiako, ataotsika inona intsony moa izy fa mandeha milamina ho azy ny fiainantsika zany. Tsy tompoka ady ny fiainany eto, tsy tompo-tany eto tsika, vahiny sy mpivahiny eto amin'ity tanytsika, tsy an'izao tontolo zao tsika, tsy naman'izao tontolo zao tsika, fa tany-piadiana. De ny anankiray voalohany zany dia ny ahitantsika hoe tsy tanterakitsika ka mila miankina amin'ny Kristy foana. Ny anankiray faharoa de zao hoe na de efa manana an'le toetra vaovao tsika, indraindray tsy azontsika an-tsaina hoe misy toetra tahaka izao anie tena mbola tsy afaka atao amiko e. Lay kizitina, lay mitabataba, lay fahatezerana, zany tena mbola tia ananako zany. De natoron'ny tenin'Andriamanitra antsika teo hoe ahoana ny fialana amin'izany. Ary ny fahatelo de fitezahana amin'ny fahamarinana ahatonga antsika andeha hiaina tahaka an'iny foana, mibanjana ny Kristy, de mitodika miaina mahita mihitsy hoe izao ny toetran'ny olom-baovao, de miaina tahaka ny olom-baovao. Fa tsy voatery fantatra foana zany fa mila ianarana zany. Fa any amin'ny tapany faharoa no ianarana an'izany. Dia misaotra anao naharitra hatramin'ny farany ny tena tanjonay de ianao mahay mamaky Baiboly, de isaky mamaky Baiboly ianao de ianao ihany mahita ny lesona sy ny zavatra tokony atao aminao isan'andro dia izay no tena tanjona tia nampitaina tao anatin'ity fotoanantsika androany ity. Mankasitraka indray.